fa vaovao miompana amin'ny finoana ndray kosa amin'ny sabotsy fahatelo amby roapolo volana septambra ho avy zao manomboka amin'ny sivy ora maraina no tanterahana etsy amin'ny trampokon'olona nalaykely ilay hetsika lehibe sy vavaka fanafahana ataon'ireo apôstôly 12 izay ny fahadianana 12 alina sy 12 andro misy moa zany ny fahagagana izay iseho ao anatin'ny fotoana io raha ny fanazavana nomeny ny tompona andraikitra. Iaravantsika rehetra izay mahitanay amin'izao roasy fotoana izao a ndreto izay apôstôly Jesosy Kristy izay navita fivadikanana 70 andro sy 70 alina raha ny mangatsika fotsiny noho ny sotroana raha ny fahamarinan'ny baiboly no jerevana dia tsy nandray asan'Andriamanitra mihitsy Jesosy Tompo raha tsy efa avy navita fivadikanana 70 andro sy 70 alina izy ary ny herin'ny fivadikanana izay nataony no nentiny ny fehezana ny olana rehetra ny aretina rehetra ary ny herin'ny maizina rehetra ka noho ny amin'ny fahafantaranay ny tsy ambaratelon'i Jesosy Tompo no natonga nay apôstôly ihany koa niditra tao anatin'izany fivadikanana 70 andro sy 70 alina izany ary ankehitriny izay dia nandray iraka lehibe avy tamin'i Jesosy Tompo anatanteraka ny vavaka fibebahana sy fanafahana lehibe izay ho totosaina amin'ny sabotsy ho avy zao ao amin'ny trampokon'olona isotra manomboka amin'ny sivy sasany maraina ny fotoana tena miavaka io fotoana io satria tsy anavahana nizanizy tsy anavahana tokom-ponoana fa nizaniza te anatrika izany fotoana izany dia afaka tonga amin'io sabotsy io ny asaina manokana ny olona matsapa fa tena manana olana efa tena verevitra mitady vaolana mety voafaty fanaretina tsy nety sitrana hatramin'izay efa tena diso fanantenana miandro fahafatesina fotsiny sisy ary mety tsy manana olana tsy marary ihany koa ianao mahita amin'izao fotoana izao afaka tonga manatrika ny fotoana azo antoka zato isan-jato ny ovan'ny toe-java misy eo amin'ny fiainanao satria izao ny lazain'ny baiboly ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka hoy aminao hoe tianao Jesosy mbola afaka niasa eo amin'ny fiainanao izy tongava ary amin'ny sabotsy ho avy zao fa fotoana iovan'ny fiainanao zao tianao Jesosy azadino ary manomboka amin'ny sivy sasa-maraina tsy diso ny asa sabotsy ho avy izao ao amin'ny trampokon'olona isotry asaina manokana mihitsy ianao mety tsy manana olana fa mila herin'Andriamanitra mety mpanompon'Andriamanitra ianao mahatsapa hoe reradreraka ny ara-pananao na maty mihitsy ny ara-pananao na mba hoe te hiakatra ambombony kokoa no izao toerana misy zao ny herim-pananao tsarovy afaka ny andray herin'Andriamanitra ianao ary afaka mbola ho ampiasain'Andriamanitra ihany koa ary anasanatsika rehetra ihany koa tsy manavaka toko finoana fa na iza na manahoana na toerana misy anao na manahoana saranga misy anao asaina ianao amin'ny sabotsy ho avy izao ao amin'ny trampokon'olona isotry ny fahatongavanao zava-dehibe dia hiova ny fiainanao tahiny Jesosy Tompoko.